Roly Mercia nidoboka ponja 3 taona sy 9 volana. Fanampiana Covid-19 misy rafim-panjakana tsy manaiky ny amosahana ny mangarahara. Tsena Nalosy be milomano ao anaty fako misavovona ireo mpivarotra. Alakamisy 20 Oktobra 2024 tompoko lasy tompoko vavy amin'ny kafaliana tanteraka indray no hitsidian'ny MBS ny tokantranonao amin'izao ariva izao. Fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity anasananao ampitiavana sy ampanajana indray. Hitoetra iaraka aminay hatramin'ny farany araka ny lohatenim-baovao izay narahantsika teo dia anisan'ny tohina ny raharaha mahakasika ny Roly Mercia. Very fanambola velona ny vady aman-janak'ity ministry ny serasera teo aloha ity. Atao aoriany ny fivoahan'ny valim-pitsarana androany teny an-toerana moa i Asin'Andriamalala sy Mathieu Francine Naramaso zay vaovao zay. Tsy tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana azy Roly Mercia androany. Ny vady aman-janany sy misolo vava azy no niatrika ny valim-pitsarana. Alahelo, ranomaso, izay no hita tena amin'ny vady aman-janany satria dia nidoboka ponja 440 volana eny an-tanimora ity raim-pianakaviana ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ity. Marianay fianakaviana etona moa zany fa le anabavin'ny Berija le Laudrier zay coordonnateur le fikambanana mitaka ny amohanany Monsieur Berija de tena nanitrikitrika hatramin'ny farany fa tsy mahalala ny Roly Mercia tsy nisy fivoriana tany amin'ny tranony anabavin'ny Berija tsy ary ny fanerasera tamin'ny Berija fa io Félicien io ihany no milaza an'izany de amin'olona dimy zany milaza fa tsy malala ny Roly Mercia tsy nisy ny idiran'ny Roly Mercia le raharaha de ny tenin'ny Félicien no niraisin'ny fitsarana ho fahamarinana olona ray zany no milaza fa témoin olona ray no miaffirme zavatra anankiray de raisina fahamarinana tsy misy proof mivaingana io tsy misy na tany amin'ny parquet na tany amin'ny fitsarana tsy nisy. Raha araka ny fanazavan'ny zanak Roly Mercia tena namafy izy ireo fa ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ambony anoana ny ity didim-pitsarana ny voakandroany ity. Toy ny zay raharaha zay dia nitondra ny heviny androany ariva teny Andraharo teny amin'ny Bureau national ny antoko HVM teny ny momba ny fanagadrana ity ministra teo aloha ity sady pray antoko amin'ny HVM ihany koa. Mbola i Asin'Andriamalala sy Andra Kotomalala no mitatitra ny vaovao. Olona maro tao anatin'ny fitondrana teo aloha ny manana olana eny anivon'ny fitsarana sy efa nidoboka ponja. Anisan'izany i mbola Rajona, Claudine Razemamonjy izay samy mbola any am-ponja amin'izao fotoana izao. Ary tsy vitsy amin'ireo olona fitondrana teo aloha ireo ihany koa no nametrahana didy tsy fafana mivoaka ny Madagasikara. Vao androany dia olona antoko HVM iray hafa ihany koa no nadoboka ponja izay nitondran'ny Bureau national ny antoko HVM ny heviny ihany koa. Tsy miditra amin'ny raharaham-pitsarana zay kanefa marary anay anaty zay antoko HVM androany ny maheno nanagadrana ny ministre Roly Mercia 44 mois en prison. Tsy trano ny anjera, tsy basy ny poka, tsy sanatria olona maty. Alohantsika mianakavy ny tsaran'izany fa aminay zany mbola mifandray amin'le alako bika tsy tiako tare ka zay manelingely lahy fahefako de potehako satria zany manam-pahefana. Aharitra hatramin'ny roviny zany tsy andry ny hafa andrina eto ihany fa nisy androany ny fivoriana nataon'ny Bureau politika ao anatin'ny antoko HVM sy ireo mpitarika ny Bureau national nyity antoko ity ataon'ny foibeny tetsy Andraharo no nanatanterahana izany ary no resahana avokoa ireo toedraraha mamaivay teto amin'ny firenena indrindra ny momba ny anteny merandolona. Mbola i Asin'Andriamalala sy Andra Kotomalala trany. Voaresaka tato anatin'ity fivoriana nataon'ny antoko HVM ity avokoa na ny fifidianana olona tsy manara-dalàna na ny fanitsakitsahana na lampanorenana sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra fanjakana. Fantatra ihany koa androany fa ny foanan'ny fanjakana ihany koa ny teti-bolana teny merandolona izany hoe tsy misy vola enti-miasa intsony ity androm-panjakana ity mandrapatapitry ny fotoam-piasany. Fa ny tena marina kay le olona ny tsy tiana satria mazava be amin'izao fotoana izao fa ny olona fitondram-panjakana dia milatsaka ho senateur zany hoe tsy le rafitra zany
nanahirana le mpitondra fa ny mahitan'le olona ao anatiny zany ny fanehoam-pahefana am'izao fotoana zao ay ve fitondram-panjakana ny filoham-pirenena manavakavaka toy izany satria verina indray mandeha zay ny anisan'ny teboka fahatelo ny dinay avitra teto hoe mazava tsara fa ny eritreretana zao de hoe tsisy latsaka mihitsy zany mpiomba ny fitondrana satria le fitondrana mihitsy no milaza fa tsy ilainy io sena io fa mandany vola io ay ve verina indray mandeha mazava zany zao fa manao alako bika tsy tiako tare tsy mahazaka ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena tsy mahazaka mpiray-tany razana ny filoham-pirenena amin'ny olona hoe tsy mitovy firehana aminy de mampiatra an'izany ny ambaratonga mpahefana oentina anapitena ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Mbola mipetraka baraingo arak'izany ny anatanterahany fivoriana ara-potoana ho an'ireo loholona izay anomboka amin'ny herinandro io satria tsy misy vola intsony izy ireo anatanterahana ny asany. Fito volana tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana tsy nitsahatra ny taky ny mangarahara ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena mikasika ny fampiasana ny fanampiana azo iatrehana ny Covid-19 androany dia nampaneno lakilosy teny Ambatonakanga teny indray izy ireo anadiadina eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Ny fiarahamonim-pirenena dia tsy misalovana velively ny andraikitry ny androm-panjakana na mpanao lalàna io na mpanatanteraka. Tsy afaka hitaza-potsiny kosa nefa amin'izao tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanan'ny fanjakana ireo fanampiana natokana hiatrehana ny Covid-19 zao. Manontany tena zany ohatra madame la porte-parole du gouvernement mitondra teny gouvernement tao hoe fa iza ihany zahay no mitaky an'io tamin'ny 2 octobre iny izy zahay ary indrindra anatin'le fanaovan-gazety mandala ny fitondrana hoe izy zahay fahoana zahay no mangataka an'izay ary mety hoe manelingelina le fitondrana anaovana le tsikera ty fitondrana ty zany talohan'ny 2024 tao anatin'ny opposition ary tsy afaka miala amin'izay adidy zay hoe fiarovana ny tombontsombom-bahoaka ary na zay koa tsy parlement izy manao ny asany fa izahay koa manana zoa sy adidy manao an'izay na mahafaly ny opposition zany na tsy mahafaly na hoe manelingelina ny fitondrana misy. Amin'reto voavolana ny firaisamonim-pirenena ireto dia tokony apetraka mazava tsara ihany koa ny mbola fampiarana ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Takina ny fahazoana loharanom-baovao tsy misy fanohitonana. Dia izay moa zany efa elaela izay nangataka ny olona hoe mba ho miamanay le volavolan-dalàna farany indrindra dia vita io zany mba ho jerena dia hatramin'izao faraiky amin'ny telopolo volana aogositra hatramin'izao zany mbola tsy aty ampelantanana foana le izy io dia mamerina ny fangatahana ihany zany izahay tahaka amin'ireny fitakiana ny rehetrarehetra mba fangatahana ihany koa le satria zoany rehetrarehetra somary ataoko hoe misy ironia ihany raha hoe volavolan-dalàna ho an'ny zoa fantatra izay mantsy hoe ampiseana information ny tsy ampafantarina ny olona dia somary hafahafa ihany zay zavatra izay lasa mampiary ihany le zavatra sy ny toe-javatra ankehitriny zany hoe mampitena isika tsapa be zay amin'ny teny frantsay moa azo lazina mihitsy hoe radicalisation de l'administration lasa manidy varavarana tsikelikely ny rafitra maro samihafa dia izay no mampanahy. Fa eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana loholona Madagasikara kosa dia mbola nanamafy hatrany ny tsy fandraisany anjara amin'ny fifidianana loholona izay ho tanterahana amin'ny 12 Desambra ho avy izao ny antoko KMSC ary nanao fanambarana teny Antsalova-teny izy ireo androany fa nadiadiny mialy raha arinombana eo amin'ny sariny tahiriny aina. Mazava ny nambaran'ny komity miariny so iombonana na ny KMSC izay isan'ny antoko politika mivondrona ao anatin'ny panorama tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo ny taladalasa teo ny amin'ny tokony hanajanona avy hatrany ny fanatanterahana ny fividianana loholona. Anton'izany ny tsy fisian'ny fahatomombanana maro isan-karazany amin'ny fanatanterahana ny fividianana izay ho atao mamboletra io. Voalaza tao anatin'io fanambarana io ihany koa fa enatra ho an'ny Madagasikara amin'ireo firenena manerana izao tontolo izao ny fisian'ireo kerehany atsimo izay tokony efa nojireny ny fitondram-panjakana hatry ny ela. Tokony fongorona lasa fomba fandovana eto amin'ny firenentsika ny paipaika fangorona-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana lazaina fa demokratika. Tsy fampidirana anaty lista ny anara-mifidy ny doublant ny fifidianana ninina tsy natao ho famerezan-jo indray
ny mpifidy sy ny mpifidy vaventy ka anatra ratsy miteraka krizy eto amin'ny firenena. Atsaharo ny fifidianana tsy mampilamina ny 1 Desambra 2024 izay teraka korotana savorovoro indray. Izay vondron'olom-bofidy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly ary kominaly maro anisa miara-dia mivondrona panorama dia tsy handray anjara amin'ny fifidianana senatorialy atao amboletra ny 1 Desambra 2024. Nambarany teo anivony tsy vondrony tsy ihany koa fa tokony rosoana amin'izay ny fitsaran'ny HCC ampahibe maso izay hatrehany gouvernemanta sy ny vondrona parlementaire. Mikasika an'ilay fitsarana ataon'ny HCC ilay fitoriana nataon'ny parlementaire farany teo ary nisy ny mémoire de défense nataon'ny gouvernement tamin'izay. Dia nisy koa ny mémoire de repli nataon'ny vondrona parlementaire. Dikan'izay zany ho anay olom-bofidy dia hoe isy fitsarana ampabe maso atao fa tsy hoe famoahana didy fotsiny ao anatin'ilay izy. Ho tsaraina zany ilay ady fanaovan'ny gouvernement sy ny parlement ary miantso ny HCC zay anatateraka izany malaky satria miandry an'izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina dia totosan'ny sabotsy 10 Oktobra lasa teo ny hetsika izay nokarakarain'ireo mpila ravinahitra tao Paris ho fanoherana ny fananganana Coliseo anaty rova. Maro ireo malagasy niara-niombona tao anatin'izany no tonga namaly ny antso ihany koa. Fanadihadiany Jessica Miray, sariny Mathieu Princy. Araka ny fotoana efa nifanomezana dia voalanina manoloana ny masoivo malagasy teto Paris ireo teratany malagasy monina tia Frantsa. Manohitra ny fananganana ny fanjakana ny Colisée ao anaty faritry ny rova. No marina tamin'ny tietsika ity moa ny fitakiana ara-kolotsaina noho ny fanimbazimbana ny asin'ny tantara. Tsy ny olona hoy izy ireo hatrany no toerana fa ny hevitra nametrahana io Colisée tsy manana ny toerany ao anaty rova io. Ny fanorenana amin'ny toerana misy vakoka dia misy lalàna. Anaty rova dia natokana ho an'ny vakoka tamin'ny vanim-potoana ara-tantara teo amin'ny fahampanjaka. Io dia ny farana teo amin'ny ranavalona fahatelo. Ka ny mpinasa farany tiana natsangana dia fatatsika fa ilay hoe lapa-masoandro. Noho izany dia diso toerana tanteraka mipetraka io Colisée io. Tsy vitany hoe diso toerana ihany fa tena diso petraka ihany koa fa toy ny olona niditra nanao amboletra avy eo nanome lamosina fiangonana tsy lazaina tsony le tantarany tany am-piandohana zany le hoe natao famonoan'olona nge zany Colisée zany. Ka izany rehetra zany dia manimba hasina ny ara-tantara sy ny sotoavina ary ny mahavakoka azy. Noho izany dia tokony afindra toerana io ary averina amin'ny asin'ny tanteraka ny vakoka anaty rova. Noho ny amiana ara-pahasalamana tany an-toerana dia tsy nahazo ny oatra ny 80 ny olona afaka nanotrina ny fotoana araka ny toromarika avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Fikambanana 3 no tonga niara-nisa lahy tamin'ny tietsika ity. Ny fikambanana Ravao io Colisée io izay nitsangana ara-panjakana ny Jolay 2024. Ny fikambanana Arovako ny Rovako izay efa nikarakara ny hetsika tany Paris hatramin'ny volana May 2024 ary mijoro ara-panjakana ihany koa. Ary ny fikambanana vondrona miaro ny asin'ny rova izay vondrona ny ainga teto Madagasikara ka efa misandraka amin'ny firenena maro toa ny La Réunion, Allemagne, Norvège, Indonésie ary Italie. Lavim-baovao hafa dia voatety avokoa ireo andrim-panjakana eto Madagasikara izay nampatsiahivana ny fitakiana ireo nosy manodidina. Ateny amin'ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza teny indray androany eo antoko maromaro sy fikambanana ihany koa mijoro izay nampatsiahy ny andraikitra tandrify azy ireo. Fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Princy. Nanaitra ny maro ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety frantsay ny 1 Melasa teo. Namaly tsy ampiambambana fa ny famerenana ny Ilse Parsa mitakina. 5 volana teoriana efa nisy ve nidingana vita. Raha ny tena marina nge tsy tokony hipetraka akory le fanontaniana hoe fa maninona tokony ho apirisiana indray ve solombavam-bahoaka indray ny andraikiny fa raha ny tena izy
asany amin'ny andavanandro zany ary ny filoham-pirenena averiko foana no nitaky amin'izay le hoe restitution na famerenana an'ireo nosy malagasy ireo zany hoe tsy tokony miandry baiko na avaizakory zany solombavam-bahoaka fa tokony dia avy hatrany afaka hanatanteraka ny andraikiny amin'ny alalana famoahana tobin-dalàna ilazana ny Madagasikara nireo nosy malagasy ireo saingy hatreto aloha tsy mbola nisy izay zavatra dia izay no mahatonga anay reto voatery tsy maintsy mandalo ety amin'ny anteny miram-pirenena mba aprisika andry zareo ilaza amin'izareo mba tokony hoe misy andraikitra kosa tokony horaisinareo hoe ny finiavana politika ny mpitondra mety misy ihany fa saingy lasako vavany fotsiny anoka sarotra ho an'ny vahoaka no mitaky samirery ireo nosy manodidina ireo any heriny ireo mpanao politika vitsivitsy ny fikambanana dia manaitra ireo androm-panjakana ny teny nomeny ny filoham-pirenena hoe raha tsy azo amin'ity io nosy malagasy io dia tsy ho azo intsony ary afatra ihany koa ho an'ireo mpanao politika na vondron'olona izay milaza fa hoe sarotra amintsika ny azahoanan'io nosy malagasy io mbola maro ny dingana mila lea sy maro ny fanakiviana dia momba n'izay dia aoka kosa angamana izy angina satria tolona iraisan'ny malagasy izy tia ka reny filazana ireny dia lasa manjary lasa hoe mampisara-bazana atsika vahoaka malagasy manao tamberina ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe teny noentin'ny filohan'ny repoblika malagasy andresena lahatra ho an'ny vahoaka malagasy fotsiny ve nively rano 13 Zenovoizina nandritry ny fampelezan-kevitra fa tsy misy tanteraka hatramin'ny farany akory izy ireny amin'izao fotoana izao nisy ny faneho-kevitra sy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetiny MBS tamin'ireo olo-pirenena makasika izay nambintsy ho velositraka sy tahiriny aina tsy misy nahitam-boka ireo fampanantenana rehetra nataon'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara amin'ny ampahany ihany na misy aza natomboka lasa natao olaolana ny fandalovan'ny valanaretina teto amin'ny firenena tafiditra tao anatin'ny velorano fahadimy koa anefa ny mikasika ny fahasalamana ho an'ny rehetra tsy misy sokajy taona atao anatin'ny velorano izy nefa ny antemo hoe fanjipalemana tsy maintsy ataony fa le izy rehefa manao propagande ahenako zao nefa tsy takory asanareo zany efa ela no hoe amboarina dia encontrany fanarahany ny velorano nataon'ny filoham-pirenena hoe tsy maintsy vita amin'ny 26 juin zao le izy nefa natramin'izao mbola tsy misy tokotaniny nefa ny tanora be dia be no isehatra amin'ilay terrain mampanantena tsy misy ny filoha raha ny fahitan'ny olo-pirenena azy hatramin'izay fotoana nitondran'izay isan'izany zao ny famoronana asa mendrika ho an'ny rehetra mbola mitrongo vahoamana nefa ny vahoaka pokaty arabaka teny ny fampanantenana rehetra le velorano ny teneniny tsy tanterany tsy nisy akory le famoronana asa zavatra mba angatahana vahoaka zany dia mba ny amoronana orinasa na asa ho an'ny vahoaka dia mba ny angavianay mpitondra ho anao monsieur président mba tokony mba manao orinasa ianao mba esahan'ny vahoaka madinika mba manangana zany mba manao zavatra mba iombonana fa tsy ho an'olombitsy na tombontsoa an'olombitsy ohatra efa tsy asindresaka itsony moa raha ny velorano faharoa nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny angovo sy ny rano rehetra mangony fotsiny ny resaka ady amin'ny kolikoly sy ny resaka fitsarana izay hita miariary eto amin'ny firenena fa gabo raraka tanteraka tsy vao ela akory izay eo amin'ny olana ho an'ny sosialin'ny mponina eto Antananarivo renivohitra dia velo taraina hatrany hatramin'izao ireo mpivarotra sy ireo olona manana fitadiavam-bola eny Analakely sy ny manodidina eny no ireo sakana izay ataon'ny fitondram-panjakana sy ny komina Antananarivo renivohitra tsy misy fanazavana akory mbola eny Ambintso velositraka sy tahiriny aina hatrany no mitondra ny andindiny izay leo amin'ny didijado napetraky ny fanjakana sy ny komina ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy ny manodidina manoloana ny fanakanana azy ireo anoho ny asa fivelomany voakatsika izay fandrarana tsy hanatanteraka ny asany andavanandro izay avokoa ireo miasa tena rehetra manodidina ny lapan'ny tanàna voizina trano izy ireo ny hoe fanadiovana ny tanàna sy ny tanàna madio kanefa dia ny madinika no ahilikilika manoloana izay be ny olona mivelona eto amin'ity toerana ity na ataoko hoe mpivarotra amoron-dalana izay eritreretintsika hoe ambany ty ambany zany tsy ny resaka fanambaniana no jerena fa hoe fameloma-tenan'olona izy io ny nay fotsiny zany dia tsotra nangatanay mpivelo tena eto amin'ity toerana ity dia hoe mba jerevo asivony fikaonan'ny rotota mba marimaritra iraisana satria hitatsika fa fameloma-tena eny eto akora fa sanatria mivavaka hoe handeha toto na hoe handimba zavatra izahay ankoatr'izay apetraky ny komina Antananarivo renivohitra ny sakana ho an'reto olo-pirenena mamelona ny ankohonan'reto tsy misy anefa vahaolana mahomby mba hahafapo azy ireo
vao miala eto zay dia tsy fantatry ny client-nay intsony hoe iza misy anay dia nytiany tenenina zany mba manao antsoavo an'ny filoham-pirenena zay aiza monsieur le président le fampanantenana nataonao anay hoe ananganamorona asa ho anay ianao tsisy asa tena omenao anay fa tena zay mahatsapa fa tena hoe tena mafy be le fitediavanay zany amin'izao hoe tsy afaka miasaka lalàna ntsony zay fa tsy maintsy asorona eto amin'ny toerana misy anay. Efa tsikaritra sahady ny tenin'ny ben'ny tanàna hoe natao an'ny olona madio Antananarivo hany ka atositosiny mpivarotra madinika hoy ny fanehoan-kevitra reto farany. Efa miatra ihany koa ilay hoe izay ilay sata mipetraka ka izay tsy mazaka dia aoka isitaka. Mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny hoe hoaiza ny sahirana sy ny madinika raha atosika toy izao hatrany. Mbola hitoetra amin'ny vaovao eto Antananarivo renivohitra ihany isika dia tobaka ny fako ny toerana manerana ny nosy manerana ny Antananarivo amin'izao fotoana izao amin'ireo fako marobe manerana ireo faritra maro isan'ny mitondra faisana voka-dratsiny izany ihany koa ireo mpivarotra sy ireo mponina manodidina na nosy be iny hatramin'ny androany miala rariny mbana no mitatitra ny andindinyity vaovao ty eo amin'ny sariny tahiriny. Veritaraina tanteraka ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny nosy be manoloana ireo fako misy avovony eo akaiky ny toeram-pivarotan'izy ireo. Ankoatra ny fofona maimbo izay efa tsy zaka intsony sy ny aretina maro isan-karazany entiny izany dia miteraka fatsiantoka ho an'ireo mpivarotra ihany koa ny fisiany ireo zordira eny an-toerana. Efa ho herinandro teo nolazain'izy ireo fa tsy nandroaka fako teny amin'ny tsenan'ny nosy be ny kamion Samva sy ny teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Ity faran'izay mbola variana amin'ny fitakena hetra amin'ireo karazan-javatra tsy lahara-pahamehana. Natao dia atehaka mihitsy zany valana aretina amin'io hoe io ny tena mitondra ny aretina zany io. Fijaliana iainanay mponina eto amin'ny tsenana nosy be zany amin'ilay fako dia rivotra maloto teraka vokatra ny lalitra masiso efa ny aretina efa tahorana nefa mbola miampy ale izy koa mbola mampanaintaina anay za dia miangavy zay mba hanasorana an'ilay izy araka ny tokony ataon'ny kominina amin'ilay izy fa tsy avela hitoby be zay mpivarotra dia efa manao ny adidinay ny andraikitra zay takindry zareo aminay zay tokony adidinay tokony atao arak'izay koa le zavatra miseho amin'ilay asan'ilay izy satria zay rehefa akana ny anjara brikinay ohatra ny droanay alohanay dia manao dia tokony ohatr'izay koa zany le zavatra ka mihitsy mamotaka tena ohatry ny renena tambara eny ity rehefa avy ny orana dia lasa nantsena aza tsy mandeha mivokatra. Nilaza moa ny teo anivon'ny Samva fa izany antony mahatonga ireo fako misy avovona eraka Antananarivo ny fienany ireo kamion miasa noho ny fahasimbana rehefa nanontaniana mikasika ity zava-misy izay efa tsy zaka ny vahoaka eto an-drenivohitra ity intsony. Dia etsy andany ihany koa ny isany mahatonga ny fako rehefa fitaopavaratra ohatr'izao hoe hitantsika izay mitobaka matetika isaky ny tonga ny fitaopavaratra ny fako izay mando satria ny kamionay tsy afaka ny aka fako mihoatra ny tonnage izay tokony hoentiny raha ataontsika hoe eo amin'ny afaka mitondra eo amin'ny 26 mètres cube le camion fotsy be ireny camion baina fotsy be ireny rehefa amin'ny fotoana maintany amin'izao fotoana izao kosa izy dia tsy afaka mitondra an'izay satria lasa mavesatra zany ny fako amin'izao dia tsy maintsy miaina ny fako izay hoentin'ny camion any Samva. Vaovao ny trangam-piarahamonina toy n'ilay raharaha famonoana teratany karana amin'ny zakan'ny zoam-pirenena frantsay dia nampiantso mpanao gazety androany ny fianakavian'ilay olona voaroiroy fa namono ity teratany vahiny ity teny Andavamamba-teny no nanatanterahana izany. Asin'Andriamalala, Mathieu Prasy. Ny volana septambra lasa teo nisy namono tetsy amin'ny tranombarotra lehibe iray tetsy Ivandry ny teratany karana iray mizakan'ny zoam-pirenena frantsay. Taorian'ny fanadihadiana natao dia olona telo nahiditra ponjavonjy maika. Teratany vahiny iray hafa kosa no mandalo fanaraha-maso isan'andro eny anivon'ny fitsarana. Androany dia nivoaka tamin'ny fahangina ny fianakavian'ireo olona voaroiroy ireo. Manoloana ny fanosorapotaka sy ny fanameloana sahady ny havanay mahakasika ny famonoana ny tompokilahy Danila Rajanina tao amin'ny lasity Ivandry dia manao izao fanambarana izao izay havan'ireo mpiasa malagasy telo miraharahy nalefa any amponjavonjy maika sy ireo voaroiroy hafa hotronon'ireo mpisolo vava. Mbola andalana ny fanadihadiana ary na dia misy aza ny famonjana vonjy maika sy ny fanaraha-maso fitsarana ny havanay
tsy mbola midika akory izany fa meloko ireo izay voaroy amin'ity raharaha ity noho izany melohinay tanteraka ireo aina manjery manao procès médiatique manaiky atao fitaovana mba amelezana vaovao tsy marina sy amindrina fitsarana mba hanakonana ny marina amin'ity raharaha ity ampatsahivinay ary takinay ny fanajana présomption d'innocence zonizony voapanga mba tsy hanaovana sorona ny fahafahan'ny havanay na ampanginana ny opinion publique izay voavilivily hatrany am-boalohany efa ny ampelantanany fitsarana avokoa ireo tradratraireo pirofo vidéo sary sy ny sisa ary mahafaly anay ny filazana fa izy fanaovana expertise ADN sy mpahay-tao vahiny andray anjara amin'ny fanadihadiana tiana ihany koa ny mampafantatra sy anaovana antsoavo aminareo tompona andraikitra sy malagasy mpiray tanindrazana fa misy olona tsy fantatra ankehitriny mandrahona ho faty anay avana sy voakasiky ity raharaha ity na ny any amponja na ny tsy voatana noho ny antony tsy fantatra ety ampamaranana na efa tehiteny mafy azy izahay fa tsy meloka ny havanay mba ho fanajana ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana sy ny fitandroana ny marina dia ho andrasanay ny rariny tsy andriny hafa ary apetraka feno eo ambany fahendren'ny fitsarana ny raharaha rehetra mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny fitsarana ka tsy tokony isy ny karazana tsindry maro samihafa hoy ny mpisolo vavan'ireo voaroroy zavatra azonay lazaina angamba aloha dia zahay manaja ny atao hoe secret d'instruction dia aleotsika mba tsy hanory tsy ahavoatontoinan'le marina dia ionona amin'izay fanajana secret d'instruction izay fotsiny tsika fa rehefa mandroso ny raharaha dia ho hitantsika eo ihany hoe inona ny zavatra nitranga marina dia ny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompoky vavy no entintsika mivadika amin'ny vaovao any amin'ny faritra anomboana izany dia ny maresaka ao Ambatondrazaka ao ny sorona tamin'ny tsy amin'ny antony ireo mpivarotra ao anatin'ny farim-piadidian'ny fahatanana Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao mitatitra an'izay vaovao izay moa ny Irandrenarivony MBS any an-toerana tsy fahazakana fahefana hoe safity dia hanao atsodzay amin'ny mpiaramonina fotsiny no mahatonga ny mpitantana sasantsasany eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Ambatondrazaka manao tsinotsinona ny hafa amin'izao fotoana izao io no karazan'ny baraingo mipetraka eo andohan'ny mponina Ambatondrazaka ankehitriny anisan'ny matsapy izay fisina fanaovana antsodzay izay ny mpivarotra iray izay nambara fa tsy maintsy miala noho ny fanamboaran-dalana nambaran'ity mpivarotra ity nefa fa tiana pentoany ny heverina ho fikarakarana izany lalana izany dia tsy nisy fampandrenesana tsy misy filazana ary no marihana fa tsy voakasika ilay fanamboaran-dalana ny toeram-pivarotana izy ireo tampotampoka teo nefa dia nivatampoka ny fanapahana avy anivon'ilay tompon'andraikitra ary miaro karazana fandrahonana mihitsy ny amin'ny tsy maintsy ialan'izy ireo amin'izany toerana izany milaza ny alahelo indrindra ity mpivarotra ity zay ihany aloha efa tsy nahazo taratasy tamin'ny commune hoe miala aloha tamin'le toerana zany dia zay efa tsy nimana niala mihitsy satria tsy voakasika le lalana le izy vetivety toerana efa le mpanao an'le lalana zany ohatrany hoe miala indray nareo dia tsy hitanay intsony zany dia nefa le zavatra anao anatrano koa fa vola be laninay teo mba sahirana ihany zay moa teto koa nahazatra le kily anay atrano amin'izay zany zay ohatra zavatra mampalahelo koa izy mangataka amin'ny en commune sy izay tokony andraikitra izay zany mba hijery azay zavatra zay akaiky sy moa mba hanampy anay arak'izay azony atao zany zay mba hetahetaponay tompoko zay zany fanapakevy zareo alohan'ny tikisana an'izy hoe resaka laingikely iny fotsiny miala nefa vetivety andray miala daholo indray le izy dia iny ohatrany zavatra nampahagaga kely tamin'le izy zay zao tsy ny manana anala letana fa tapitapoka teo tsy zao ditanareo amin'izao zany le izy mikorota ndraiky zao reo mikenikena manala le izy fa eo fahasahiranana be da be mahazo anay tompoko ankoatr'izay dia misy ihany koa ny vaovao misongadina ao Mahajanga ao arak'izao tantery ny namanay mpanao gazety any an-toerana izao anjakany vahiny tanteraka ny findrandrana drakaka eto Madagasikara indrindra fa eto Mahajanga fanakatonana ny findrandrana drakaka ny resaka eto ka ny sinoa indray no mba fantatra ny mpandrara malagasy eto Mahajanga fa mikatona izany findrandrana drakaka izany fa lasa sinoa zany zao no tompon'andraikitra voalohany eto Mahajanga makasika ny sehatry ny drakaka eny amby folo oktobra zao tokoa mantsy no fantatra fa mikatona izy io izay miteraka savorovoro eto ankehitriny irana malala ny famena ara-pahasalamana nisy tamintsika teo dia atao anatin'ny tery zahay tsy afaka nanangona zay ambombava zay ka ny asa tsy fidina
fa tsy nahafa-poakory le asa tonga nefa ny fotoana zay mba nisokasokatra kely mba hahafahanay anangonangona zay ambombava zay tonga ny décision avy any amin'ny ministère fermeture tsisy fampilazana akory nefa izany fa reo sinoa reo no milaza aminay hoe tapitra n'androany ny fangalanay fa fermeture ny drakana gagagaga sy velom-panontaniana ihany ny tenanay raha naheno izany satria sy mba zareo ao amin'ny tompony andraikitra ao amin'ny pes na ny technicien no mampilaza melohanay raha toka misy ny fermeture fa zareo sinoa ndray no mampilaza eto zahay dia sanatria akory tsy manakana ny fanapaha-kevitry ny staff ministère ao amin'ny fanakatonana ny fitrandrahana drakaka fa mba mangataka sy miangavy kosa izahay mba omena fotoana foy eny fa na dia tapabolana mba hahafahanay mirécupérer zero namana lasany labrosy satria hiara malala sy misy réseau any fa izy miala eto no mifampiresaka farany dia ny fahatongavany dia vavany mazengagna mba izy ny miantso hoe efa kaiky zahay fa mijotsoa aty atafina tsy anaentana ankoatr'izay dia maro ihany koa ny tsindrazolena mahazo azy ireo amin'ity asa drakaka ity mampiana zaza aby zahay jiaby eto ty tsy olo agnanjato ny raha mampolo ny velomin'ny asa drakaka andrivony agnaliny anefa dia hotratry ny geza tsy ny azolena hoatran'izao foana ny mahazo zahay fa ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika amin'ny toy ny fitokonana any bielorussie amin'izao fotoana izao mihamafy ny hetsika zay ataon'ny mponina any an-toerana araka ty taty-baovao hoentiny ravirazafy mahenina sy andry rakoty malala ity mitoy ary mihamafy ny fihetsiketsehana ao bielorussie mipetraka ho ayay hatrany anefa ny olana eo amin'ny toe-kare-pirenena nidina ny sandam-bola ao an-toerana ny ena ny famatsim-bola vahiny ary betsaka no matahotra ho very asa raha voasambotra noho ny fihetsiketsehana manamafy ny anesorana ny filoam-perinasa nandritra ny 40 taona ny avy amin'ny atoko-panohitra tsy tony teo aloha intsony ny ao bielorussie amin'izao betsaka no manontany tena ny mety hafarany fihetsiketsehana ina ihany koa ny hitranga raha tsy eo amin'ny fitondrany intsony ny Filolo Kachenko misy amin'ireo no mitady hifindra firenena hafa hipetrahana ho ny mpanao gazety iray nanao fanadidina tsy toy ny hitatra amin'izay anefa ny fomba fitokonan'ny olona saika miparitaka amina toerana maromaro izy ireo samy manao diapiany amin'izay misy azy avy misy kosa ny fivorombe isaky ny alahady ao Minsk izay mampivory raha etsisa ny zava-baovao ihany koa nahazo alalana hitivitra ireo mpitandro filaminana rajivina ny volana aogositra teo no tena nanomboka ny fitokonana atao bielorussie nangataka ny fialan'ny Filolo Kachenko izay mbola lany ihany tamin'ny fifitianana andro vitsimonja taorinan'izay vita tao anatin'ny mangingina ny fametrahana ny fomba ofisialy ity farany ofilovaovao indray hitondra ny bielorussie mbola nivelany hatrany hoentsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia ity vaovao hafakely tateriny ravirazafy mahenina sy andry rakoty malala tiany 20 taona lasa izay no niseho ny tantara tokony raiky amin'ny 20 taona i Adam Derine no nanantona banky iray tao Angleterre miaraka amina tetika asa natao ny indramam-bola 10,000 livres sterling na 1,000 euro araka ny tanteriny gazety Le Dauphine Libéré tsy nomeny banky anefa ny vola no izy nolazainy tompona andraikitra fa mbola tanora loatra ary tsy ampitraikefa tsy ny lavilefy ny Adam Derine nanatsiaro tena fanambaniana aza tamin'izany nandeha ny fotoana natsangana orinasa kely ny lehilahy ataona maro taty aoriana namidiny izany taona 14 ary nanomboka teo dia lasa multimillionnaire izy karazana valifaty raha izay no ilazana azy no nataony tamin'ilay banky nangatahany vola tamin'ny voalohany izay tsy nanome azy novidiny moa io banky io tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana tompoky lasy tompoky vavy ny safidinao tsy misaraka amin'ny MBS indrindra anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao na ianao mijery ny fahita lavitra na manaraka amin'ny Facebook ihany koa ankasitrahana feno ny mbola hitoizanao miaraka amin'ny MBS amin'ity alina ity ny teknisiana sy ny mpanao gazety izay niarany salata aminay teto ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa Samio Tahin'Andriamanitra